Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. indray mandeha ony dia nisy arabo mpandranto anankiray diso lalana izy io ka tonga tao amin'ity tany efitra midadasika tsy nahitana na inona ity. Tsy nahalala izay atsimo sy avaratra izy tao ka nivezivezy foana tsy nahita haniko hanina nandritra ny 2 andro ngarangidina. Noho ny kelikely dia nahatazana lava-drano anankiray izy. Napozy no nisy rano tao kanjo no niondrika nijery izy dia voamaika ny tombo avy sasaka ny arerahany nampiny ny fahadisom-panantenana fa tankina tsy nisy rano ny fatsakana. Tsy tapitapitra izay dia nahatsinjo kitapo hoditra voatototro ny fasika izy. Napozy no kitapom-batsy n'olona adino ity kitapo ity, velona indray ny fanantenany. Faly dia faly izy nandray ilay kitapo satria nanantena hita sakafo. Kanjo inona ny tao ianao? Vato soso volamena be dehibe ny tao anatiny. Nitombona tamin'ny tany izy ary kivy dia kivy. Tsara dia tsara ny vato soso ny volamena hoy izy. Saingy tsy ilaiko amin'izao za maty ny anoanana sy ny etaeta izao izany. Indrisy fa maty irery tany anefitra ny afaran'ilay arabo na dia nahita vato soso volamena betsaka aza. Moa tsy mamperitreritra antsika ve izany tantara izany? Misy zavatra izay iverintsika ho sarobidy tokoa nefa zava-poana ihany ireny. Fa misy kosa zavatra izay tsy heverintsika ho inona akory nefa tena ilaina indrindra eo amin'ny fiainana. Jesosy dia manoro antsika io zavatra tena ilaina indrindra eo amin'ny fiainana io. Izao mantso ny lazaina ao Matthieu 9:7 manao hoe: ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Simba muranu siarita manjakiza faye mandalu avuku mieli naritu mandalu nizavatareta etu mamita kavuku Simba muranu siarita manjakizai faye mandalu avuku Batu pazireni masu itazana layani wani ibanzina ilaya kanilai paradisa sisiakasu unena na jayanduani. Tarika feo iray. Mana dini lai fudina
layaliwali ibanzina ilayakani paradisa sisiakasu unena nandrayandruani maatupazireni masu itazana layaliwani ibanzina ilayakani paradisa sisiakasu unenana jayaruani. alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao hisy fitondram-panjakana tokana ho avy ve eto an-tany inona ny antony tokony atao ohatr'izany fahefany izany ve isika inona ny tokony ataonao amin'izao fotoana izao mba hahatonganao ho vonina amin'izay ho avy hozaraina aminao ny valin'ireo fanontanian'ireo manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny awr no man'ny kamiotimanina filohalefitry ny awr namanao Eliandre Mitantsoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy dia faly mandomaravarana ny isa-tokantrano ary mandray tanana ny tsirairay ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa hiaraka hijery loha hevitra lehibe hafa indray isika amin'ny tianio ity manan-karena ny tenin'Andriamanitra sa hoana ho ianao fa saingy tsy mahita ny tsirony izany tsy mahita n'izany arena izany izay tsy mamaky na miaino mandinika mihitsy izay voalaza ao anatiny fa mialohan'izay dia tianay hatrany ny manao antso amintsika rehetra izay tsy nanana tombontsoa nanaraka ny famelabelarana rehetra teto voatahiry tsara avokoa ny fandarana rehetra ary ezahanay ny anaparitaka an'izany amin'ny olona rehetra izay mitady azy eo ireo izay manana ny site web na ny roa izay alefana eto fa omenay foana ny adresy tsy maninona fahaverina indray awr.org awr.org akoatr'ireo ny fahafahanao miaino mamerina miaino ao anatin'ity chaîne YouTube ity feo fanantenana na ao anatin'ny Facebook amin'ity page ity feo fanantenana ho anao izay mahatsapa fa mavesabesatra aminao ny arabola amin'ny fividianana ny kredi ahafahana maka ny fandarana dia efa misy fomba anankiray efa natoronay anao ary averineto manorata ao anatin'ny MP amin'ity page ity feo fanantenana izay no anarany feo fanantenana dia soraty fotsiny hoe maniry hianatra tenin'Andriamanitra aho dia hivoaka ho azy eo ireo fianarana samihafa izay ahafahanao misafidy anisan'izany ny alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly raha manana olana dia aza misalasala miantso anay raha tsy afaka miditra amin'ireo fomba rehetrareo ianao dia miandry ny famaranana ny famelabelarana rehetra
ary aorinan'izay a dia ho hitantsika indray ny fomba hanomezana anao an'izany fa mifandray eo foana isika ary eto dia fa afatra faranay fa tsy amidy ny alasaro ny faminanianao amin'ny baiboly ny fitaovana entinao ihany no tsy maintsy vidinao hametrahana an'izany raha ilaina. Ny rahantsika nianatra teto ary fa tsy tokony hatahotra ny mariky ny bibidia isika ary ny zava-dehibe indrindra dia tsy mila mandray an'izany isika. Rehefa ekenao ny tombo-kasen'Andriamanitra ary mijoro amin'izany ianao dia tsy handray mihitsy ny mariky ny bibidia. Mety manontany tena angamby ianao hoe ho tafajoro ve aho, malemy sy marefo, satria mafy any izany hoe tsy mahazo mividy, tsy ahazo mivarotra izay rehetra tsy manana ny mariky ny bibidia. Fitsapana farana izany. Tsarovy fa ny olona rehetra izay andeha any an-danitra dia olona niady ary nandresy. Tsy hamelanao irery velively Andriamanitra rehefa hitany fa mijoro ho azy ianao. Dia izao koa ny tsarovy, Andriamanitra dia manomana ny olony amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatonga antsika ho vonina hiatrika ny andro farany. Sy ireo fitsapana rehetra izay tsy maintsy atrehintsika ao anatin'izany. Fantany tokoa isika fa efa nosimbai ny fahotana, nandritry ny taona maro, nandovany izany avy amin'ny razambe ny fandimby. Fantany izany dia efa nanomana ny fomba rehetra izy ahafahantsika miatrika ny ady rehetra tsy maintsy atrehintsika. Andriamanitra koa tsy manome antsika zavatra izay tsy ho zakantsika fa azontsika atao tsara ny miatrika ny zavatra rehetra avelany andalo eo anoloantsika eo ambany fitarian'ny fanahy masina sy ny fiarovany anjely. Amin'ity ity isika dia hampifantoka ny saintsika amin'ireo zavatra hitranga hafa amin'ny andro farany ankoatran'izay efa niarahantsika nianatra teto, ary hijery faminaniana anankiray izay voalasarona. Tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia nilaza miloha Andriamanitra fa amin'ny fotoana ho avy dia hitambatra indray ny fiangonana sy ny fanjakana, zavatra anankiray izay tena tsy niekena izany hatramin'izay, fa misaraka tsara ny fanjakana sy ny fiangonana, ary mbola be dehibe hatreto ny fiangonana sarotiny amin'izany sy ny fanjakana sarotiny amin'izany. Kanefa voalaza amin'ny faminaniana fa hiverina indray ny fampitambarana ny fiangonana sy ny fanjakana. Efa nanomboka niseho izany, efa hiditra amin'io fotoana io ve isika? Manasanao hiaraka amiko hamaly ireo fanontaniana tena manandanja ireo. Andeha ary isika hivavaka mialohan'ny fianarana mikasika an'ilay loha hevitra hoe lay vehivavy janga. Tompo rainay izay any an-danitra, foano ny mahizao anay mba ahafahanay manetry tena miaino ny feonao. Esory eo amin'ny sainay ireo hevitra efa mibahana mialoha izay mety hanakana anay tsy ho afaka mandray ny fahamarinana tsotra sy mazava avy aminao. Mangataka anao zahay fenoy ny fanahinao masina, indrindra fa ho azahay no tendrenao mba hizaran'izany fahamarinana izany. Hosory amin'ny teninao ireriny molotro, ary mba ho fantsona ampiasainao hanome hafatra mazava izay tena zava-dehibe ho anay taranaka kehitriny. Miaraha aminay Tompo, ary miteza ianao raha eo hampiasa indray ho fitaovana azonao ampiasaina hampitana ny hafatra avy aminao amin'ity anio ity, amin'ny anara-tsarobidin'i Jesosy. Amen. Nisy mpitandrina anankiray tany a Tanzania izay nanentana ny mambra tao amin'ny fiangonana na mpitandrina azy mba hampiasa ireo programa amin'ny radio kristianina ho fitaovana hizarana ny hafatra amin'ireo namana sy ny fianakaviana. Hampiain'ny olona nireny fandarana ireny izany.
dia niraisiny moma miambe ampo zany toromarika izany ary nanomboka nitondra ny radioany teny amin'izay rehetra nalena izy. I moma miambe moa dia nanana zaridaina teo akaikina bara toerana fisotrotoaka teo amin'ilay tanàna. Tsy lavitra n'ilay bara ny toerana famboleny. Isan'andro raha niondrika ny karakaran'ireo volony izy dia napetra ny teo akaiky ny radio ny sady nalefa ny mafy. Tao anatin'ilay bara teo akaiky teo dia nanomboka ny aino sady liana ilay tompony. Lasa nanitikitika azy ireo zavatra eniny nandeha tamin'ilay radio teo an-jaridaina dia nanapa-kevitra koa izy hitady ny onjam-peo izay henoiny io mpamboly io tao amin'ny radiony tao an-trano tao mba hahafahany mandre tsara kokoa an'izany. Dia sady mampandroso zava-pisotro ho an'ireo mpanjifany ny tompon'ilay bara no miaino toroteny tahaka antsika miaino ny alasaron'ny faminaniany baiboly amin'izao fotoana izao. Vetivety teo anefa dia tsy izy rery no ny aino fa lasa ny aino nanaraka azy koa ireo mpimamo tonga isan'andro tao. Ary tsy vitan'izany fa nametraka fanontaniana mihitsy. Farany dia ny fanaika izy rehetra fa hiaona mba hiaraka iaino an'ilay radio fa tsy sotro. Ilay tompotrano sy ireo mpanjifany dia lasa niona tao amin'ny bara niaraka tamin'ny baiboliny sy ny radio. Raha teo ampanazavana ny afatra mifototra amin'ny baiboly ilay radio kristianina izay noko fa azo no an-tsaina sahady fa nionja-peo ny feo ny fanantenana izany na ny radio AWR. Rehefa niaino izy ireo dia nandre ireo afatra sarobidy ny fahamarinana izay mbola tsy reny mihitsy hatramin'izay. Taorian'ireo fampianarana nitohitohy nandritry ny 20 andro dia nanapa-kevitra hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy ny tompon'ilay bara ary vita batisa niaraka tamin'ireo mpanjifany 20 isa izy. Mba fantatrao ve ny tombontsoa azo avy amin'izany na ho an'ireo lehilahy ireo na ho an'ny fianakaviany satria ilay vola izay lany tamin'ny fisotrotoaka isan'andro dia lasa anampy ny vola olaniana ao an-tokantrano. Taorian'ny batisa dia nanapa-kevitra io vondrona kely vaovao io fa hanova ilay toeram-pisotroana ho lasa toeram-pivavahana. Dia miao ny isa-tsabaty izy ireo mihirahira fiderana miara-mianatra baiboly miaraka amin'izy ireo matetika imoma miambe amin'ny fo feno fifaliana no ireo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany. Heverinao ve fa fandarana tsotra izarana ny fahamarinana amin'ny fotoana fohy dia tokony hitondra fiovana lehibe tahaka an'izany ankoatr'ireo izay efa nizaraina tamintsika teto? Izany dia tokony atsapantsika fa miasa amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika Andriamanitra rehefa mizara ny hafatry ny filazantsara amin'ny hafa isika. Ny fitondram-panjakana amin'ny toe-zavatra tahaka an'izany dia miarafaly amin'ny fiangonana, miarafaly amin'Andriamanitra. Alay fisaraintsaina izany hoe toerana feno fahadalàna sy fahamamona nanjary lasa toerana fiderana sy fiankohofana amin'ilay mpamorona antsika. Nandre ny fahamarinan'ireo lehilahy ireo izay no hamarininy tao amin'ny baiboliny ary nanolo tena hanaraka an'izany amin'ny fomba tsotra tahaka an'izay nandrenesantsika azy teo. Fantatrao ve fa maneho rafi-pivavahana roa ny boky ny Apokalipsy ary manoritra fomba fiankofana anankiroa ihany koa. Ny Apokalipsy dia manolotra antsika ny iray amin'ireo safidy roa ireo ary tsy mamela antsika ho eo anelanelany. Tsy afaka nijanona tsy andany amin'ny ankilany na amin'ny andaniny intsony mantsy ianao. Mandefa antso mafy ho an'le lahy sy ny vehivavy amin'ny andro farany tantarany tany Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misy sary anohatra maneho vehivavy anankiroa ao amin'ny Apokalipsy. Ilay vehivavy mitafy akanjo fotsy voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12 ny anankiray. Ao amin'ny faminaniana no hoe vehivavy madio dia hoentina maneho ny fiangonana madio izay ho ampakariny Jesosy. Hoy ny mpaminany ao amin'ny Jeremia 9:2
Jeremia 4:2 ziona zanaka vavy dia ampitoviako amin'ny fiandrasan'ondry misy ahatra amin'ileny tenoka. Ny zanaka vavy ny ziona ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia teny ilazana ny vahoaka an'Andriamanitra. Eto dia ampitahin'Andriamanitra amin'ny vehivavy madio zany ny fiangonany. Ao amin'ny Efesianina 5:5 Jesosy dia aseho tahaka ny vady mahatoky amin'ny fiangonany ilay vady ho ampakariny. Ao amin'ny Apokalipsy 12 dia misy fanoharana mahavariana maneho vehivavy anankiray mitafy akanjo fotsy. Tena matoky amin'ilay olo-tiany marina izy. Dia Jesosy tsy voaloton'ny fampianaran-diso izy ary faritana ho vady ampiakariny Jesosy izy na ilay fiangonany eto an-tany. Misy vehivavy hafa koa miseho ao amin'ny Apokalipsy 17 etsy andanin'izay. Ity vehivavy ity dia mitaingina bibidia mivolonjaky, izay no ahitana azy. Fa fantatsika fa ny bibidia na ny biby dia maneho fanjakana. Mitaingina bibidia mivolonjaky ity vehivavy ity. Ny vehivavy dia mbola maneho fiangonana ihany. Fa hafakely izy ity. Antsoiny ny Baiboly hoe vehivavy janga izy io. Satria nahoana hoy ianao? Satria niala tamin'ilay tena tia azy izy, dia Jesosy Kristy zany. Ary io vehivavy janga io dia maneho ilay rafi-pivavahana nivadika tamin'i Jesosy mihitsy. Anio isika dia hijery manokana n'io vehivavy janga io. Ary rehefa mianatra ny tilo hevitra ity ianao dia hita ny tena mazava-dehibe an'izany. Ndeo averintsika vetivety ny filamatry ny fiarahantsika mianatra eto. Ahoana le izy? Tadidinao? Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, ekeko, raha voamarina mazava tsara. Fa raha mifanohitra amin'ny Baiboly kosa dia aza fitahana amin'izany aho, fa tsy ekeko izany. Na dia manaraka angano sy fotom-ponon'olombelona azy izao tontolo izao, ary rehefa lasa zatra an'izany aho, dia mila mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra teo any an-danitra. Ary na tsy misy hiaraka amiko aza, dia mbola anaraka an'izany aho. Ny fiangonan'ny testamenta vaovao, ilay fiangonana marin'Andriamanitra, dia maneho fahadiovana sy fahamasinana ara-panahy. Satria Jesosy no mameno ny fiainany. Mifantoka eo aminy fitiavany sy ny fony. Ary ny fitiavany dia tsy azo nomena ny hafa. Tsy hamadika azy noviana izy satria izy ny zavatra rehetra aminy. Izy ny fofombady mahatoky izay ho ampiakariny Kristy. Izay ny sara eny ahoanan'ilay fiangonana madio. Dia miova indray nefa izany sary tsara tarehy izany. Satria misy vehivavy anankiray ao amin'ny Apokalipsy 17 izay miseho tsy moramora eo amin'ny sehatra, mifanohitra tanteraka amin'ilay vehivavy mitafy fitafiana fotsy. Zao ny vakintsika eo amin'ny Apokalipsy 17 Apokalipsy 17 mikasika an'izany vehivavy zany. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy 7 izay nanana ny lovia 7, dia niteny tamiko nanao hoe, avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangan'ny mpanjaka ny tany sady natao leon'ny divainy fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Tsara n'ilay fiangonana marina io sary io, ilay mitafy akanjo fotsy, fa an'ilay fiangonana nivadika tamin'ny tompo. Dia ilay vehivavy janga izay niala tamin'ilay olo-tiany marina dia Jesosy zany. Inona dikany hoe mipetraka eo ambonin'ny rano maro izy? Manazava ny tenany Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 17 Apokalipsy 17 Inona no asehoan'ny rano ao amin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy? Zao ny vakintsika aho. Ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny dia ilay nijangajangan'ny mpanjaka ny tany. Izay no hevitr'ilay hoe bibidia no nitaingenan'ilay vehivavy janga. Ao amin'ny rafitry ny fiangonana lavo na nivadika tamin'ny fahamarinana dia mikambana amin'ny fiangonana ny fanjakana. Izay le endriky ny fampirafesana. Ao amin'ny rafitry ny fiangonana marina kosa dia mikambana, ary mikambana irery
amin'ny fiangonana jesosy kristy. Ny fiangonana lavo dia mitodika amin'ireo mpanjaka sy mpitarika politika eto tany mba hazony hery, ary tsy mahagagy zany fa rehefa miala amin'i jesosy ilay herin'ny fiangonana dia tsy maintsy mitady hery ara-politika fa tsy ara-pivavahana. Ity fiangonana ny emotra ity dia mitady hery avy amin'ireo mpanjaka ny tany nareo manam-pahefana ara-panjakana. Samy hafa ny hoe mankatoa ny fitondram-panjakana misy araka lazain'i Jesosy manao hoe aloavo ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Samy hafa izany sy ny mampivady mihitsy ny fitondram-panjakana amin'ny any fiangonana. Ity vehivavy janga ity dia manintona vahoaka, hainy maka fanahy ireo olo tiany vaovao, dia misarona ao amin'ny lamba ny volomparasy sy jaka izy, niravaka vato sarobidy ary mitaingina bibidimy volonjaky. Misy heviny daholo zany fanambarana ara-paminaniana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izany. Ity fiangonana lavo ity izay nisaraka tamin'i Jesosy, na dia mbola manonona ny anaran'i Jesosy aza, dia manana ny heriny amin'ny alalan'ny fanjakana, satria miasa mangina amin'ireo mpitondra izy mba hanohana ny fampianaran-disony, dia aparitany ny kapoky ny divay ny fampianaran-disony. Dia voapo izy ny fahadisoana zao tontolo izao ary atapitrisany no misotro ny divay ny Babilôna ary voafitaka. Zao ny vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17. Dia nentiny tany amin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidimy volonjaky, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanandoha 7 sy tandroka 10. Ity fiangonana ny emotra ity zany dia manohitra an'Andriamanitra ity ilay fisandohany Satany. Maneho sary fampitandremana mazava tsara mikasika an'io Andriamanitra rehefa mampitovy ny mpanjaka sy ny fanjakana amin'ny biby ao amin'ny faminaniana. Ry mpiara-mianatra amiko, sokafo ny saina, angatao Andriamanitra anokatra tsara ny masonao mba hitandremanao. Tratra ny fandrika ilay vehivavy janga ireto biby ireto na ireto fanjakana ireto, ary avy amin'izany no ampiasany heriny mba hitariana mpanjaka sy ampiasana ny lalam-panjakana ho amin'ny sitrapony sy ny fahalotony. Azonao sary an-tsaina ve zany? Mahatsiravina anie zany na amintsika samy olombelona efa simba ny fahotana nandritry ny taona maro aza dia mahatakatra ny faratsiny zany. Mampifamatotra firaisana tsy ara-dalàna eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana ilay vehivavy janga. Izay no ilazana azy ho mpijangajanga, akoatra ny fampivadiana ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny an'ny mpanompo sampy. Zao no voarakitra ao amin'ny boky Jameson Fawcett and Brown Commentary, pejy 770 boky faefatra, Philippians to Revelation. Zao no voasoratra ao: reo mpanoratra protestanta dia nanao fanambarana miavaka momba izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:10 izay mivakitsika teo. Zao ny fanambarana nataon'izy ireo: fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ny fanjakana sy ny fiangonana, nefa ny fanjakana matiasina dia manjary tahaka ny biby, ary tonga vehivavy janga ny fiangonana miemotra. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:14. Apokalipsy 7:14. Ary raha vehivavy na ilay fiangonana lavo dia ny tafilamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla. Andeha ho sainitsaintsika kely ary. Mahafantatra rafi-pivavahana venao izay manana mpitondra fivavahana manao volomparasy sy jaky? Ny fitafiana ofisialy anaovan'ny filohany dia voaravaka volamena sy vatosoa be lavitra no ireo satroboninahitra eto tany. Tsy takatry ny saina ny sandany satroboninahiny, feno arena mitobaka ao aminy volamena, perla, vatosoa sarobidy. Zany no mandravaka ny trano fivavahany atraizatraiza. Eto dia te hiato kely indray. Zava-dehibe amiko, zava-dehibe aminay eo anivon'ny radio Adventiste Raisa-pirenena ny hiteny aminao manokana. Fa ny loha hevitra resantsika dia tena saropady, ary ny zavatra zaraina eto dia tsy natao hiampangana olona averin'Andriamandeha na hiampangana antokon'olona na
atokom-pivavahana fa kosa natao hanehoana ny fahatanterahany izay voalazany faminaniana. Mino aho fa betsaka ny olona tsopo mikatsaka ny fahamarinana atraizatraiza amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana, ary rehefa miseho ny fahamarinana dia anaraka an'izany izy ireny, satria izay ny tena katsahany. Ny fanazavana voatanisa eto dia manondro ny rafi-piangonana izay manana fotom-pinoana maro izay hita mazava tsara fa manohitra ny soratra masina. Mino aho fa miaraka amiko eto ianao satria mitady ny fahamarinana, na dia mety ho sarotra aza ny mandrian'izany ho an'ny olona sasany ry namako. Andeha ho tohizana ao amin'ny andininy fahaefatra ny vakiteny eo amin'ny Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17. Ity vehivavy janga ity izay maneho fiangonana janga dia voalaza eto fa nitana kapoaka volamena teny an-tanany feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangany. Izay ny voasoratra eto. Amin'ny teny hafa dia misy kapoaka volamena misy divay eny an-tanany izay asainy isotroany izao tontolo izao, dia nanjary very-hevitra sy mamin'ireo fampianaran-disony izao tontolo izao. Izao ny vakintsika eo amin'ny andiny fahadimy amin'ny Apokalipsy 7:17 miresaka an'izany. Apokalipsy 7:17 ka ny andiny fahadimy. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andrina na hoe zava-miafina, Babilôna lehibe, renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Milaza amin'ny Baiboly fa sady janga ilay vehivavy no reny izay midika fa mananjanaka izy. Ry namana, na inona fivavahanao dia miantso anao hiverina ho amin'ny fahamarinany Andriamanitra, satria efa akaiky ny fihevendrainy amin'ny raony lanitra. Na aiza atokom-pinoana misy anao amin'izao fotoana izao, tsy olan'izany. Fa ny fiverenanao amin'ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra, izay ihany no zava-dehibe. Mety ho alainy devoly fanahy isika hiteny hoe zao rangahy, tsy misy olona na fiangonana tanteraka izany anie. Tsy dia zava-dehibe izany, fa rehefa mino ny famonjena nataon'i Jesosy ianao ary maneho fitiavana ny mpiarabelona aminao, dia izay. Ohatran'ny marina, tsy maintsy ho latsaka amin'ny velam-pandriky Satana mora foana nefa ny olona manana an'izany foto-kevitra izany. Moa ve misy olona tena tia kanefa tsy tia halala ny zavatra rehetra momba n'ilay olon-tiany? Tsy tia halala hoe inona ny mba zavatra tiany sy tsy tiany, inona ny fampitandremana nataony, roviana izy no tonga. Tena tia ve ny olona tsy mihevitra n'izany rehetrarehetra izany amin'ny olona izay lazainy fa tiany? Dia tokony oatra noho izany ny fahaliananao ahalala ny fampitandremana avy amin'ilay Andriamanitra lazainao fa tianao sady tena tianao anie. Mino venao fa misy ady hifanaovantsara sy ny ratsy eto? Mino venao fa manao ny fomba rehetra Satana hisandohana ny marina ho entina mamitaka? Mino venao fa misy antony lehibe matoa Jehovah Andriamanitra mandefa afatra mazava ao amin'ny Apokalipsy 7:20, andiny 9-12, afatra manokana, afatra farany alefan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra maneran-tany, manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofy eo an'lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ravarava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Raha misy miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra. Afatra mazava anie izany. Raha mino izany ianao, dia tsy hanao kitoatoa amin'ireo fampitandremana mazava omen'Andriamanitra ireo, ary tsarovy fa matoa nomeny ireo ary nosoratanao anatin'ny Baiboly dia nalefa mba ahafahantsika mitandrina. Dia averina ihany, tsy manana olombelona tokony hatao fahavalo isika, mbola misokatra ny varavara-pahasoavana ho an'ny olombelona rehetra, na iza na iza. Ka tsy mety manao rena azy, aza tamoramoraina na hamahivanina ireo fampitandremana mazava omeny Jehovah Andriamanitra antsika, fa tsy hahasoantsika izany. Tena mamindra fo izy ary mampiomana antsika fa efa fohy ny fotoana ananantsika,
andriamanitra dia miantso ny olona manerana n'izao tontolo izao ny kolotsaina sy ny antoko-pivavahana samihafa ary mamaly antso izy ireny. indray nandeha dia nandefa fanasana manokana tamin'ny tompon'andraikitry ny radio AWR maneran-tany ireo mpitarika fiangonana maromaro tany Inde. Fionamben'ny mpitandrina sy ny veka tao amin'ireny vohitra anankiray izy io. Nasaina mba hanao fampianarana mitovy amin'izao henontsika izao ny solitenan'ny radio AWR. Dia ny namana Camille Ottoman no nandeha tany ary nanao tatitra tahaka an'izao taorianany fivoriana izay natao. Ireo mpitarika ny fiangonana malaza izay nivory tao izy dia nikaroka ny fahamarinana ara-paminaniana tamin'ny fahatsoran'ny fony rehetra. Ary teo amin'ny fotoana izay hanapahany hevitra lehibeny aminy hoe handao ny fomban-drazany ve sa hanaraka ny voalazan'ny Baiboly. Ary dia mahagaga fa tahaka an'izany koa no niseho tany Papouasie Nouvelle-Guinée tao amin'ireny vohitra anankiray. Pastora mpitarika fivavahana amin'ny andro alahady miisa 420 niaraka tamin'ny fianakaviany no nanaiky handalina ny soratra masina ary tena nanaiky tamin'ny fahatsoram-pony fahamarinany sabata ao amin'ny Baiboly. Ary amin'izao fotoana izao izy ireo dia efa vita batisa. Ary tsy tany Papouasie Nouvelle-Guinée ihany no nitrangana izany fa tany Ouganda, tany Kenya, tany Philippines sy tamin'ny faritra maro maneran-tany. Ry havana, ry mpiara-mianatra amiko. Na iza isika mbola mifikitra amin'ny fampianarana tsy ara-Baiboly dia mbola ho Babilôna. Na amin'ny atoko-pinoana inona ny misy anao na inona. Rehefa mareny marina ny olona tena maniry ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia izay lazain'i Jehovah no arahany. Fa tsy izay nahazatra azy fotsiny kanefa hitany fa mifanipaka amin'izay voalazany ten'Andriamanitra. Tena manomboka mivoaka avy eo Babilôna ara-panahy ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy voafatotry ny antoko misy azy nareo fomba fantany fa mifanipaka amin'ny sitrapon'i Jehovah Andriamanitra. Ary miantso azy ireny Andriamanitra hiala ao amin'ny fahadisoana izay tafiditra tao amin'ny fiangonana avy amin'ny fanompo-tsampy ary ny soko mangina ny dirany tao. Raha tsorona anie ny atao hoe fanompo-tsampy dia izay rehetra mifanohitra amin'Andriamanitra sy ny lalàny kanefa hinitsika topoina. Misy olona miteny hoe mitovy ihany rangaha rehefa mpanota. Ilaza zavatra anankiray aminao aho. Isaky ny manota ny zanak'Israely fa iny ny fomba nataon'Andriamanitra izay natoro azy ireo raha tiany ny hazo famelan-keloka. Isaky ny manota ohatra hoe nijangajanga, nangalatra, namono olona sy ny sisa dia mitondra biby atao fanatitra dia mahazo famelan-keloka. Dia izay. Ilay biby atao fanatitra, ilay zanak'ondry atao fanatitra dia maneho meloa an' Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay hanolotra ny ainy ho faty isolo heloka izao tontolo izao. Mahazo famelan-keloka. Fa rehefa manompo sampy izy ireo dia famaizana lehibe mihitsy no ataon'Andriamanitra aminy raha tsy mibebaka avy hatrany. Anisan'izany ny fahababoana samihafa, babon'ny Filistina, babo tany Babilôna sy ny sisa. Ka tsy mitovy re no hoe tsy tanteraka sy ny hoe manompo sampy izay midika ho fampifangaroana ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny sampy. Miantso ny olony ho amin'ny fahamarinan'ny tenin'ny Andriamanitra. Ny antoko-pinoana rehetra dia samy mety ahitana olona mbola mitoetra ao Babilôna ara-panahy ary antson'Andriamanitra hiala amin'izany. Aoka tsy hevitra velively ianao hoe za fa ao anatin'ny antoko-pinoana izao efa milamina ny ahy. Ekena fa misy fiangonana, rafim-piangonana izay tena miaina amin'izay fijangajangana ara-panahy zay efatry ny ela. Mazava izany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fa ny tsiraray amintsika koa dia mety mbola mipetraka ao Babilôna na tsy ao anatin'izany fiangonana izany aza. Mino ary namana, fa mitady zavatra mihoatra noho ny teny mamy izay mampahazoazo aina fotsiny ianao nefa mety hambitaka anao izany. Teny mamy atonga anao harefo ara-panahy izay atonga anao mora andaira ny fisandohana. Ho amanokana dia aleko ratraina amin'ny fahamarinana
toy izay lambolambona milainga. Ny faniriako hahafantatra ny marina dia mahery lavitra noho ny faniriako hahazo fahatoniana na filamidaminana izay mamitaka fotsiny. Ary mino aho fa miara-mianatra amiko ianao satria ianao koa dia maniry ahita ny fahamarinana mivantana sy tsotra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra satria teo any an-danitra ianao. Tsaroa fa tsy mandeha ho azy akory ny fanarahantsika ny fahamarinana fa misy ady hifanaovana amin'ny fanaratsy. Mila mandresy isika. Miverimberinao amin'ny boky Apokalipsy ny teny hoe izay maharesy mba fantatrao imbalo miverina io teny io arahan'ny fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Horaisitsika ohatra ny 7 amin'ny Apokalipsy 2. Apokalipsy 2:7. Izay maharesy dia avelako ihinana amin'ny hazonaina. Ilay hazonaina zay hanome fahavelomana mandrakizay. Zao koa ny vakitsika amin'ny Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12. Izay maharesy dia tsy ho simbany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12. Izay maharesy no andova zany zavatra zany. Ndikan'izay misy ady tsy maintsy hatrehany tsirairay. Dia izay maharesy no andova ny fiainana mandrakizay sy ireo zavatra nampanantenainy Jesosy ireo. Andeha isika hanohy ny fiarah-mianatra. Inona ny tiany Baiboly lazaina rehefa miteny izy hoe mistery na zava-miafy ny Babilôna lehibe? Inona ny tiany ambara? Tamin'ny taonjato voalohany i Babilôna dia tanàna tena nisy tao amin'ny testamenta taloha, ary tany amin'ny eny faritra misy any Iraka amin'izao fotoana izao iny no nisy azy fa efa rava izany. Kanefa tsy ho tanàna tena nisy taloha io ny resahana eto, fa manondro ny Babilôna ara-panahy zany ao amin'ny faminaniana apokaliptika. Amin'ny teny hafa dia rafitra ara-pivavahana izay niala tamin'ny fampianarana madio ny tenin'Andriamanitra izy io. Hiditra ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny rafitra sandoka ara-pivavahana antsoina hoe Babilôna ireo fampianaran-diso. Dia izay no mahatonga ny fijangajangana ara-panahy. Mario fa na ekeny fiangonana aza na ampidirana an'ireny fampianaran'ireny dia tsy eken'Andriamanitra satria mitsipaka ny didiny akitsirano anie zany. Dia ireo didy izay nosoratany ratsan-tanany mihitsy ary no hamafisin'i Jesosy fa tsisy ho foana akory na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatateraka izy rehetra. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Inona moa ny dikany hoe manamasina? Ny hoe masina dia voatokana, avahana mihitsy. Zay ny dikany hoe masina. Midika ho fanokanana azy ireo zany. Noho izany hoy Andriamanitra hoe miantso ny oloko avy any amin'ny fampianaran-diso ny Babilôna ho any amin'ny fahamarinany teniko aho. Mbola any Babilôna nge zany ireo olon'Andriamanitra ireo e. Dia tiany esorina hiala ao satria tavela ao izy vokatry ny fitaka, dia asokafana ny masony. Dia hoy Andriamanitra hoe mivoavy ao Babilôna ry oloko. Tiako hiavaka fa tsy fangaro amin'ireo izay mbola minimijangajanga mifampifangaroana ny fomba ny mpanao sampy sy ny fivavahana amiko izay rehetra teo mpanaraka marina. Zay le hoe masina voatokana. Tian'Andriamanitra ho atokana izay rehetra hijoro madiodio ho azy. Tao amin'ny testamenta taloha taoriana safodrano dia nanao drafitra ny antsy an'Andriamanitra mivantana ny olombelona. Raha fitiana dia izao no nitranga. Rehefa tapitra ny safodrano dia nampanantena ny Noa Andriamanitra fa tsy hanafitra ny tany intsony. Dia reto olona ireto tsy nino an'izany fa nanapa-kevitra hoe andaontsika anao tilikambo avo be, avo dia avo mihitsy. Tena azo lazaina hoe vokatry ny tsy finoanan'Andriamanitra, vokatry ny tsy fatokina azy, afiantsinan'Andriamanitra koa hoe raha mandefa rano amin'izao ianao tsy mahatratra ny avony io tsony. Dia nisy fanorenana goavambe fantatra amin'ny hoe tilikambo ny Babela izay voatantaro amin'ny Genesis 2:12. Dia izao mivolazo amin'ny Genesis 2:12. Koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehova no nanorokoroka ny fitenin'ny tany rehetra. Andriamanitra manao hoe tsy safodrano intsony. Ny olona manao hoe tsy matoky an'izany zahay.
isaky ny manolo ny tenin'andriamanitra misandoka ny olona dia midika izany fa misy fikomiana ao am-pony. Ao anaty korontana tsy misy fiafarany ty tany ity noho ny fikomiana, ary nanomboka tamin'ny alavon'ny losifera avy tany an-danitra izany, atramina ny aken'ny olona ny teny losifera, ny olana rehetra mitranga eto tany. Losifera izay lasa satana ankehitriny, nikony tamin'ny fitondran'Andriamanitra izay niorina tamin'ny fitiavana. Tamin'ny paikady tsy hain'izaniza tao, dia nikorohin'Andriamanitra ny fiteny tao amin'ny tilikambon'ny Babela. Tsy afaka mifampiresaka intsony ny olona, tsy ny fankahazo fitenenana intsony, nitsahatra ny asa. Za dia miteny amin'ny olona foana manao hoe aza mirehare raha mbola tsy tompony ainao ianao ary tsy tompony apitso. Aleo manetry tena eo anatren'Andriamanitra. Taty aoriana dia naorina teo amin'ny toerana nisy ny tilikambon'ny Babela ny tanànan'ny Babilôna. Avy amin'ny Babela ny teny hoe Babilôna, ary fisafotofotoana ny dikany, ary zany mihitsy no fanaony Satana, ataony mihitsy izay tsy hampazava ny zavatra tiany atao mba hampandaitra ny tetika ataony. Avy amin'izay koa ny teny hoe Baibolina. Ny Baibolina dia fanaovana fitenenana zavatra tsy misy heviny amin'ny mpiaino, miteny adalàna, miteny beloatra, monomonina, mionongonina, zany hoe teny sy feo mifangaro tsy misy heviny. Ary zany mahatonga an' Jesosy nanao toromarika manokana tamintsika rehefa mivavaka aminy. Ao Matitoko 5:7 raha mivavaka ianareo izy dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa toa noho ny hamaroan'ny teny no henona azy. Tokony hitandrina isika amin'izany torohevitra mazava izany, ary eo amin'ny raharaha-mpivavahana rehetra rehefa manaiky ny hevitr'olombelona ny fiangonana, fa tsy nitoro lalana avy amin'Andriamanitra, dia manjary tonga ny savorovoro sy ny korontana, tonga ny endriky Babilôna. Lasa hevitr'olombelona misafotofoto izany, fomban-drazan'olombelona tsy misy heviny. Rehefa misavorovoro anaty fisafotofotoana ny fiangonana, dia very ny heriny nomen'Andriamanitra azy. Dia tsy mahagaga izy raha lasa mitaingina lehibiby, mitaingina fanjakana, mitaingina politika, satria tsy mahatokontsony fa hoarovan'Andriamanitra. Tsy mino tsony izy fa miaraka amin'Andriamanitra, tsy maintsy mitady hery hafa izy ianterana. Nebokadnezara ao amin'ny Daniela 4:7 dia niteny tahaka an'izao. Daniela 4:7 tsy tiva ny Babilôna lehibe izay nataoko ho lapa ny fanjakana tamin'ny habeny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibiazako. Zany Babilôna izany, tsy misy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa ny izaho no manjaka. Babilôna ara-panahy dia mampiseho fivavahana namboarin'olombelona, mifototra amin'ny fampianaran'olombelona sy ny fanompo-tsampy, ary natsangana teo amin'ny hevitr'olombelona. Misy endrika fivavahana nataon'olombelona, noforon'ireo mpitary-pivavahana mahay sy fetsy, izay mifanohitra amin'ny herin'ny filazantsara sy ny fahamarinany fiangonana naorin'i Jesosy. Dia miantso antsika tsirairay hiala amin'izany rafim-pivavahana izany Jesosy, ary mitarika antsika hiverina amin'ny baiboly madiodio, hijoro matoky amin'ny tenin'Andriamanitra indray. Tarihano amin'ny fahatokiana tanteraka ny teniny isika, ary tsy rafitra ny foron'olombelona ny fiangonan'i Jesosy, satria Jesosy mihitsy nanorina azy. Hoy ny voalaza amin'ny Korintana 1:17 ary izy ny lohany tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Jesosy ny larana voalohany ao amin'ny fiangonana marina, ary mitazona ny mahambony azy. Jesosy ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia mampitandrina antsika ny amin'ny rafitra anankiray izay iseho, antsoina hoe Babilôna ara-panahy, izay anana mpitarika iambo hiteny tahaka an'Andriamanitra. Olona mety maty ve afaka iambo haka ny toeran'Andriamanitra? Babilôna ara-panahy dia anana mpitarika izay ilaza fa ny tenany dia manana hery sy fahefana rehefa miteny avy eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny hoe izy mihitsy no Andriamanitry ny lanitra. Ny endrika voalohany hamantarana ny Babilôna ara-panahy dia ny fananany mpitarika eto tany, izay miteny amin'ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Ndio vakiantsika ny izay voalazo amin'ny Tesalonianina 2:2 izay maneho mazavana izany, maneho ny toetoetra mampiavaka azy. Zao ny vakiantsika,
ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony no izay rehetra atao hoe andriamanitra na izay hivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolon'andriamanitra izy ka manao ny tenany ho andriamanitra. Nefa ahoana hoy ny voamaro amin'ny Isaia 7:13. Isaia 7:13. Ry Jehovah Tompo maro, Andriamanitry ny Israely, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no Andriamanitry ny fanjakana. Tsy misy afa-tsy izay. Tsy hitanao ve fa tena fanevatevana an'Andriamanitra amin'ny fomba faratampony mihitsy izany. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, anelanelan'ny kerobima volamena roa mitafy fitafiana fotsy tahaka an'Andriamanitra. Na dia tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly aza dia efa hitany ny soko tsy moramora tao amin'ny fiangonana ny toe-zavatra tahaka an'izany. Dia ireo fahadisoana izay hanomana lalana tsy kelikely ho amin'izany. Nahita lalana idirana tao am-piangonana ireo fomba mpanompo sampy. Ary nijanona tao. Nampitandrina ny rahalahy Paoly nanao hoe fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy faka atao avan-dalàna. Izay nolazainy eo amin'ny Tesalonianina 2:7. Eto am-pamaranana dia te hisarika ny sainao ny amin'ny toe-javatra nitranga tao anatina fianakaviana kely anankiray tany ambanivohitra. Ity fianakaviana kely ity dia mivelona amin'ny fakana trondro amin'ny vovo. Mandeha vao maraina be dada dia maka ilay trondro izay tratra ao anatin'ny vovo. Tamin'ity indray mandeha ity dia nitanaka mihitsy ny ray trano fa tena vaventy be dolo ny trondro tratra tao. Dia lasa saina ny tovolahy kely anankiray izay kely indrindra tao an-trano rehefa nahitan'izany. Raha mbola niresaka teo ny mpianakavy, faly fa hivarotra trondro be dehibe. Velony eritreritra mantsy ilay tovolahy kely izay vao eni-taona monja ny amin'ny antony na voafitaka ireo trondro ireo. Dia tsy naharitra izy fa nanontany dadany hoe jambagary dada ireo trondro ireo? Namaly ny dadany, tsy jamby izy ireo anaka, fa efa lalana mahazatra azy iny lalana iny, ka tsy fantany indraindray fa misy fandrika dia lasa tafiditra ao izy. Tandremo fa eo amin'ny lalana mahazatra antsika ihany no ametrahany Satana vovo ry havana. Ka raha mandeha amin'ny fahazarana fotsiny isika fa tsy mandinika dia tsy maintsy ho tratra ny vovony. Fetsy dia fetsy Satana, ary tamin'ny fomba tsy ampozony rehetra nampidirany ny fampifangaroana ny fivavahana madio amin'Andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny sampy. Efa lalana mahazatra rahateo ilay mankany am-piangonana, efa mahazatra sy ny fakazatra taminao rahateo ny mpitarika ao. Tsy ampozinao velively fa misy fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misoko mangina amin'ny fomba fetsy ao amin'ny fiangonana. Mety ho taitra kely ihany angamby ianao indraindray ary miteny rery manao hoe ohatra misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy izany a. Dia varim-bariana io indray ianao dia mitony indray ianao rehefa maka toko hoe mpitandrina ambony mpitondra fivavahana manakajo ohatran'izao ve dia sanatria anaonao foana e. Ary rehefa zatra ianao tonga koa moa ny hafanany ny fifandraisana sy ny fanomezana toerana ambony sy ny tompontsoa mifampiditra ao anatin'izany dia mangina tsy miteny tsony. Efa ho tafiditra ao anaty vovo anefa ianao izay raha tsy efa tafiditra mihitsy aza. Ny hany fiarovana antsika ry havana dia ny fetezana hanetri-tena tahaka ny zaza ary hametraka min'bavaka ny fandiniana ny ten'Andriamanitra, manamarina izay rehetra ampianarina antsika amin'izay voalaza ao. Ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana voalaza mazava amin'ny ten'Andriamanitra dia sahia manao tsia matotra ary miala ao Babilôna. Dia ny tsy mbola diso oriana loatra dia miantso anao Jehovah hivoaka ao Babilôna ara-panahy. Ndia hiaraka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, fisaorana no asandratra eo anao satria nasehonao anay mazava ny marina. Tsy te hijanonao Babilôna izahay. Esory hiala tao zahay Jehovah, esory zahay dia tario amin'ny lalana izay azo antoka fa hitondranay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
dia ny faranandray ny fiarahantsika teto tamin'nytian'io ity mbola hitoy ny fiarahantsika mianatra mikasika an'izay antso ataon'andriamanitra amintsika hivoaka avy eo babilôna izay fa dia manao mantra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Kristy taona maro lasana efa nandrenesanao nafantaranao fa Jeso de miantso anao lefizany hatramizay tsy mba nampiraiky anao naleonao nanao ny tsy fanao androany de miverina minao indray ilay feo izay fandrenao hatrizay na de to tsy sitrakao ny mandrezao antso izao de mialaneny naminao Jeso omba saino ane rato izao iry zao no ilay antso farano anao de hoaizano toerana mba hisy anao oh hoaizanao oh hoaizanao AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74 izo fiainana zay ankafizinao izao vetivety de hofongana rikiolao kotsy aleonao ve miaraka aminy Jeso azo amtokany asambaranao misy fetrany efa midrampony kode ararao ty de mizao omba saino ane rato izao iry zao no ilay antso farano anao de hoaizano toerana mba hisy anao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR